avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fetim-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona fiainam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Boisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Niapotika ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana no ireo antony samihafa na izany tokony hapetraka ao ambony mandrakariva ny fitandrona sy ny fiarovana ny aina izay isan'ny nampiavaka ny malagasy fahiny. Fanapozinana ny ninana taona famosaviana no mitranga teny Merikasiny izay nahafatesana olona 20 hatreto ho ministry ny fahasalamam-bahoaka raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny ariva teo. Ilaina ny fandraisana andraikitra sy ny fanomezana antoka avy amin'ny fitondram-panjakana ho ny mpitsabo eo anatrehan'ny fiparitahan'ny tranga ny tarika famoizana aina sy tsy fahasalaman'olona maro avy amin'ny fihinanana sakafo samihafa amin'izao fotoana izao. Nosakana amin'ny ministera tompona andraikitra sy ireo solombavam-boaka maro anisan'ny code de l'artisanat narosony Sofia Ratsiraka teny amin'ny antenimera Pyrénées. Nanao fanambarana mitaka ny Iran ilavolefina tsy misy fepetra amin'ny filoha Amerikana no Mali nandritra ny feonambe faratampony AG7 ny antsipirian'izay. Fotoana ny fampalalamba-baovao tsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny Araba tombo kilasy tombo vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsipirian'izay tony mazatra matoan-datsoratra nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity ala ity miova sy miapotika hatrany ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana no ireo antony maro samihafa na izany aza tokony hapetraka ho ambony mandrakariva ny fitandrona sy ny fiarovana ny aina izay isan'ny nampiavaka ny malagasy fahiny matoan-datsoratra. Tena fampisaviana ilay nitranga teto Antananarivo ka nahafatesan'olona tamin'ny alalan'ny sakafo sy tsakitsaky hoy ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana androany taorian'ny fanadihadiana sy ny famotorana natao ary koa ny fanaovana analizy ireo sakafo fototry ny famoizana ain'olona maro. Taratry ny fahasimbana eny anivon'ny fiarahamonina izany satria raha toka izany dia misy olona samy roso amin'ny famonoana havana sy piraitan-drazana tahaka izany. Miova ny toe-tsaina, miova ny fomba fidero ho an'ny ankamaroan'ny malagasy. Tsy amin'ity tranga famosavina ity ihany, fa raha ny hita dia toa lasa fahazarana sy tsy mahataitra loatra antsika intsony ny maheno sy mahita ireny tranga matsiravina sy mamoha faty eny anivon'ny fiarahamonina ireny ankehitriny. Famonoana zanaka, fanolanana, fakana voamaso, alatra taova, fanariana zaza voateraka, von'olona sy tsantokantsy sy ny maro hafa. Saika isan'andro vaky, etsy sy aroa, ireo tranga famonoana olona amin'ny fomba feno abibina, fanolanana, alatra, tsy fanajana ny aina manakasina eto Madagasikara ireo. Miamahazo vanatrany ny faharavana misy eny anivon'ny fiarahamonina malagasy. Isan'ny antony mahatonga izany ny fahantrana lalipaka iaina ny vahoaka. Ankilan'izay nefa miazakazaka aingam-pandeha araka ny fitenin'ny mpitondra ny fandrangarangana sazy avy amin'ireo tompon'andraikitra izay toa tsy taitra ary tsy roditra akory amin'ny fametrahana drafim-panabeazana sahaza ho an'ny isam-batan'olona. Porofon'izany ny fanamboarana toeram-pamonjana raitra sy manara-penitra no maika sy niazakazahan'ny mpitondra ary natao mbanin-javatra ny fitadiavana vahaolana tsy hahatonga ny mponina hiditra ao anatin'ireny fonja ireny. Manampitrotraka ny faharavan'ny fiarahamonina ihany koa ny nanariana ny soatoavina ny enti-paharazana, isan'izany ny fanajana sy fanomezana asina ny teny. Ny amaivana sy very asina ny teny malagasy satria na ny hevitra finosin'izy ireny aza tsy hainy ny ankamaroan'ny malagasy tompony akory. Noho ny fananany asina fahiny, vitsy tamin'ny malagasy no sahany teniteny foana izany. Sarotra ho an'ny malagasy no nanompa, nanozona, na koa nandatsa olona. Sarotra ho an'ny malagasy ny nampiasa izany teny hoe velirano, kanefa tsy tanterahana akory taty aoriana. Raha iverenana araka izany ny resaka teo aloha,
manandanja ary manana ny asiny zany hoe aina ho an'ny mpino kristianina rehetra tsy akanavaka fa nomezana avy amin'Andriamanitra ny aina. Ny fihetsika sy ny tenin'i Jesosy amin'ny evanjely dia nanambara fa sarobidy ny aina ka tokony ho arovana hatrany am-bohoka. Tokana ny aina, sarobidy ny aina, marefo ny aina, malemy ny aina ary manapitra ihany koa ny aina. Manady zany aina zany ve ny sasany amin'ny malagasy raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina no jerena. Ny aina izay tokony tohanana amin'ny alalan'ny sakafo, torimaso, fanatanjahantena, fahadiovana, fitsaboana sy ny sisa. Ny aina izay tokony tohanana amin'ny fahaizana mitondra tena, ny fisorohana ny tsiny sy ny tody, ny fanajana ny fomba mampanao ary ny fanarahana ireo lalàna sy fitsipika amin'ny feny fiarahamonina. Raha tsapan'ny malagasy sasany mahasarobidy ny aina, tokony ametraka izany ho ambony izy na inona antony. Araka ny fomba fiteny manao hoe ny aina tsy afaky ny tompony. Izay ny fomba fijery matoan-datsoratra manoloana ny zava-misy sy ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao. Fa fanapozinana ny nina nataona famsaviana no nitranga teny Merikasinina izay nahafatesana olona 20 hatreto. Ho ny minisitra fahasalamam-bahoaka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny hariva teo. Hatreto olona misy 5 no voasambotra hanaovana famotorana manoloan'izay. Riana fitiavana no mitatitra ny Antsiprian'izay. Efatrandro teo arin'ny trangana iseho tamin'ny lanonana fisakafoanana nandritra ny fankalazana tsingeritaona natao ny sabotsy 14 jona teo. Nanambarany roany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa fanapozinana ny nina natao na famsaviana no niseho tamin'ity lozany tranga ity izay nahafatesana olona 20 hatreto raha nitatitra ofisialy androany. Singa avy aty ivelany izay pozina mahery vaika no natao tao amin'ny sakafo. Izany hoe ilay donate no an'ny olona no nisy pozina ka nitarika izao fahafatesan'ny olona ampolony izao. Dia ny zavatra niraisina tamin'ny latsinainy satria tonga vao maraina be taty tamin'izay dia nalaina ny vomian'ilay olona na ilay zavatra navoaka tao anatin'ny anatin'ny vavonina. Dia rehefa avy eo nalaina mihitsy ilay donate satria nanontaniana ilay olona ilay donate amin'ny problème. Dia rehefa avy eo nalefa ilay vomi aloha tamin'ny voalohany dia ny expérimentation moa atao amin'ny souris dia vao nainjectena tao anatin'ilay souris dia maty ilay totozo alongany. Dia rehefa avy eo amin'izay hoe inona ary zany satria be dia be ny sakafo tao anatiny dia nalaina ilay donate dia nisy voalavo kely anankitelo namena n'ilay donate fa vao nihinana n'ilay donate tonga dia nitsipaka maty. Zany hoe fantatra hoe fampisaviana tamin'ny alalana donate zany io zavatra io dia tokony tsy hisy intsony ny resaka polémika any ambadika any hoe reto anatin'izany. Efa miroso efa lasa lavitra be satria efa nalefa any amina laboratoire naovana le identification tsika izao hoe inona exactement le poison fa ny zavatra fantatra empoisonnement io. Olona 5 hatreto ny voasambotra anaovana famotorana ary mbola mitoy ny fikarohana sy ny fanadihadiana ireo izay tompon'antoka rehetra tamin'ity raharaha ity. Voalaza fa misy fianakaviana ayaina voasaringotra amin'ity raharaha ity raha ny loharanom-baovao azo. Velotaraina ankilany ireo fianakaviana manana ny marary sy ny namony ainy amin'ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana. Efa ela ihany ireo fianakaviana no niandry ny valin'ny fanadihadiana tamin'ny antony nahafaty avany raha ny fanadihadiana natao ny maraina teo. Ato amin'ny hôpitaly koa zany nitarazaka loatra le fitsaboana dia mba mila hafainganina. Tena mitarazaka mihitsy le fitsaboana ato satria raha olona tokony ho velona zany dia lasa maty satria tena ela be le fitsaboana. Le marary koa zany betsaka tena mafy le fisarahana fa zany hoe tsy maintsy zakainy tena zakaina. Zay ngamany azoko ilasana azy fa ny afatra zany amin'ny ato amin'ny dokotera any amin'ny hôpitaly rehetra reny dia tokony mba hafainganiny le fitsaboana, hafainganiny le analyse tokony atao mba tsy ho betsaka le maty. Zay ny tena marina fa tena marary ny fo mieritreritra an'le izy satria mbola tanora ny anay, tena mbola tanora. Voasikajo heloka be vava ity tranga famonoana olona ity raha ny fanazavany ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Hoentitra ny fampanoavana manoloana ity vona ity ka hampiditra vonjimaika amponja avy hatrany izay nahavandoza ary tsy ekena ny fangatahana fahafahana vonjimaika. Tsy aivona misy araky amin'ny 10 hatreto ireo olona no raisina an-tanana tato amin'ny hôpitaly ny Hashira. 9 ireo namony ainy, 12 ireo cas critique, 10 cas non critique. 7 no efa afaka nody tany atokantranony, 20 araka izany ireo mbola manaraka fitsaboana any amin'ity hôpitaly ity.
telo ireo namony ainy teny amin'ny hôpitaly Miaramila sy ny hôpitaly Nandohatampenaka ary tany amin'ny hôpitaly Tsimiankina. Andrasana ny toy n'ity raharaha fanapozinana ninona natao ity. Ho hitantsika miandalana araka izany ny fivoarany zay raharaha zay fa nitrangana fahapozinana ara-tsakafo tao Mahajanga ka olona misa telo no namony ainy tao anatin'izay. Olon-dehibe misa roa ary zazakely ny ray raha toa ka mbola misy ihany koa manaraka fitsaboana. Ahina ho fihinanana mortadelle novidiana tamina grande surface ray no heveriny fianakaviana ho natonga ty fahapozinana ara-tsakafo tao Mahajanga ty. Anisan'ny fepetra ny ray sy ny tompona ndraikitra isan-tsokajiny tao an-toerana manoloan'izay. Anja Robert Kolomajanga. Olona telo no maty, lehilahy 7 taona iray, renim-pianakaviana 5 taona iray, ary zazavavy kely 2 taona kosa ny iray. Raha toa ka mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly CHUPZK Androva kosa ny renim-pianakaviana iray. Io no vokatry ny fahapoizinana ara-tsakafo niseho tamina fianakaviana iray mipetraka ao amin'ny Fokotany Tsaramandroso ambony Mahajanga. Taoriany ny fihinanana charcuterie nandritry ny fetiny iray tamin'ny alahady teo. Ny ampitson'io vao nanomboka niseho ny fambara rehetra toy ny nandoha, ny valana, mahalemilemy, tsy matsiaro teny ka nentina tamin'ny hôpitaly avy hatrany ireo telo lehibe narary mafy raha ny fanazavana. Izy ireo mihinana zavatra avy vidiana amin'ny grande surface tamin'ny alahady. Vitan'izy amin'io misy zanako kely roa 2 ans, 3 mois. Sozany mamany tsy teto tamin'ny alahady atoandro sy zokona anankiroa koa tsy teto, lasa namonjy fety hafa. Tsy hainy mamany kosa aloha hoe nanakay moa le zaza koa zany efa nihinana zavatra ratsy io. Tonga alatsinainy maraina manomboka marary ny zandriny sy ny vatiny zandriny sy ny cousin madama, manomboka marary, manomboka valana, manomboka marary kibo reo, manomboka tsy de salama. Tokotokony tamin'ny roa atoandro teo manomboka raikiraikitra no lela. Entina tany amin'ny hôpitaly ka niditra urgence reo. Ny zanako vavy kely io zany sangisany miaraka amiko hatramin'ny hariva zany miara-misakafo aminahy zanaka. Natory teto miaraka amiko izy io tsy manina mihitsy de sako fa natory izy nandeha tamin'ny hôpitaly ka niantso avy aty mpanampitsy ny olona mipetraka taty an-trano hoe mandobo le zaza. Tonga teto zany zay nahita anazy efa mandobo izy io sady tsy mahatsara teny tena malemy tanteraka. Tonga dia nentina tany amin'ny hôpitaly zany manomboka alatsinainy hariva tontolo tamin'ny 10 alina hatramin'ny maly alina zany. Lasany zanako, lasany prinsesako, vavy tokana izy io, vavy tokana. Prinsesy kely koa zany ohatran'ny mortadelle avy amin'ny jumbo amin'ny score taty Mahajanga. Nindaosy ny fahafatesana ny alina ny talata 17 ny volana Jona izy telo mianaka ao anatin'ny fianakaviana ireto ka tohina tanteraka ny fianakaviana ary manao antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eto an-toerana ny amin'ny zava-misy. Mangataka amin'ny tompona ndraikitra eto amin'ny Mahajanga fa tsy Mahajanga rehefa Madagasikara mangataka mafy dia mafy any amin'ny tompona ndraikitra mba jereny fanakety ty zavatra ty. Fa mafy zany zavatra mahazo anefa tsy tiako zany nalo hafa koa zany mba voan'ny zavatra ohatran'izay mangataka amin'ny tompona ndraikitra jereny fanakety mihitsy zany ty zavatra. Ny maraina teo dia nisy ny fidinana ifotony nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana eto Mahajanga teny amin'ireo grande surface misa 3 teto Mahajanga nanomezana ny fepetrany amin'ny fampitsarana vonjimaika ny fivarotana ireo karazana charcuterie. Dia ny fepetra ndraisy ny fanjakana aloha zany zao dia miangavy an'ireo mpivarotra charcuterie rehetra eto Mahajanga hoe mba hahato aloha ny famarotana an'ireo charcuterie ireo. Dia misy moa ny ekipan'ny taleparitra ny commerce izay hitantsika manao prélèvement zany haka échantillon amin'ireo
charcuterie isaky ny mpivarotra dia ho alefatsika atao fitsiriana ny Antananarivo any amin'ny Institut Pasteur sy ny laboratoire izay afaka manao an'izay analyse zay. Misy ifandraisana amin'ny fahatapanjiro ve ny zavanitranga sa tsy voahaja ny chaîne de froid tamin'ny zavatra nohaniny ireto fianakaviana ireto? Inona ny zava-nisy marina tamin'ity trangana fampoizinana ara-tsakafo namoizana ain'olona telo teto Mahajanga ity? Ny valin'ny fitsiriany ataon'ireo tompon'andraikitra tamin'ireo sakafo mampiayay izay nalaina tamin'ilay tranombarotra lehibe iray. Voalaza fa nividianan'izy ireo io sakafo mampiayay io no andrasana amaritra ny zava-nisy marina tamin'ity raharaha niseho teto Mahajanga ity. Fa nitrangana fampoizinana ara-tsakafo ihany koa tany Toamasina omaly alina. Reny mpianakaviany iray ny rava avy niasa no nitondra godrogodroka nozarainy tamin'ny ankonany. Avokany olona miisa enina no indraina rary minitra vitsy taorian'ny finanana izay godrogodro izay ka nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana avy hatrany ary efa nahazo ny fitsaboana sahaza amin'izao fotoan'izao. Erinora Zafimanana Toamasina. Ny rava avy any ampiasana omaly tokony tamin'ny 10:00 ity reny mpianakaviana mitondra voka ity no nifanena tamina mpivarotra sakafo masaka mandendeha ka nividy godrogodro iray lehibe ho an'ny ankonany. Teo am-pizarana ilay godrogodro tamin'ny zanany ity ramatoa ity no nandalo nitsidika azy ireo ny rahavaviny miisa roa sy ny namany iray ary dia samy nihinana teo izy rehetra ankoatra ilay reny bevoka. Tonga tany an-trano zao dia le zanako hoe nona za nona dia niteny alefa manao dite fa nitondra godrogodro zao dia manao dite zanako dia nomeko an'zareo le godrogodro dia nihinana zanako reo dia aveo dia tonga le rahavaviko sy namako reo nandeha ninganjery atako dia rehefa tonga atao zareo dia nomeko io mbola misy godrogodro dia nihinana zareo nanandrana satria le raha mamy dia nanandrana dia aveo zany zareo fa sambonody dia le zanako zany tonga dia fanina le raika vavy afaka 5 minutes karan'igny na 10 minutes farafaelana dia fanina izy avany dia tonga dia nraparapa dia nanaovako rano siramásina be aloha izy mba angalako le zavatra anatiny satria za dia tonga sain hoe mofo satria le zanako kely niteny voalohany hoe mama ohatrany hafahafa za avy mihinana an'le mofo kelikely ihany lan'le raika kely fa le raika lehibe tena nihinana be dia aveo amin'izay zanako iny tonga dia sy nasary tegna tamboho fandrina dia tonga dadanjareo satria nisy fahavoazana takekiny dia nandeha tany dadanjareo dia tonga avany izy dia nanontany eza Jenila dia Jenila hoa eo ihany izy fa tsy haiko hoe lasa naiza dia niantsona Jenila dia tonga Jenila avany dia rehefa izy efa fanina tonga dia fanina dia nidaboka tambony fandrina dia za tamin'ny dadany io mofo io na tonga ny za madinika ray fa aza mihinana ny sony ianao fa izy moa zany lehilahy dia tsy mahavoana zany izy io fa vavoniko izy ny vavony vy tsy mahavoana io fa nisorako Andriamanitra zany mbola dadanjareo ihany mibaby an'le raika vavy ny alavany an-trano nandeha nanantona ny zokony eto amin'ny 3e dia za nibatany le zanako le kely dia rehefa tonga tamin'ny 3e zay jerevany zokony raika koa efa malemy dia tonga dia niteny zay tamin'ny zokony hoe andosika tonga dia andeha l'hôpitaly dia nisangana koa le zoko anankiray dia zoko le anankiray nisangana avy ambony seza koa tonga dia nirafarafa dia lavo koa dia tonga dia andofa tonga dia rehetrarehetra mandeha dokotera jiaby dia raha misaiko loha hatreo mbola sy naninona tamin'le niala tatrano mbola tsy naninona za bevoka za misy seky hihinany raha igny vidianako ananjy dia nandrama kely raha igny sy tiako dia najanonako anao zany tsy naninona sy naninona satria tsy ninany kely fotsiny nandramako dia fa tena godrogodro le izy ohatran'ny forme godrogodro izy fa ohatran'ny chocolat. Rehefa tonga teny amin'ny efitranony marary tao amin'ny hôpitaly vao nianjery ilay rangavadiny tafakatra enina araka izany ireo marary vokatry ny fihinanana ity godrogodro ity. Roa amin'izy ireo no zanak'izy mivady. Tamin'ny 10 alina teo zany zareo niditra tato amin'ny CHU Analak'Inina. Olona anankienina izy ireo dia zaza anankiroa dia ny lehibe anankefatra ary eto dia tsy misy atahorana tsony ny mahazo an'izy enina mianaka ireo raha vao tonga teto amin'ny hôpitaly izy ireo dia misy ny fanompana, misy ny nandoa dia misy ohatrany tsy dia nazaka tena loatra zany izy ireo godrogodro no andry zareo ireo godrogodro izay nitidiny
le raha mpianakaviana avy miasa zany dia mba nividy godrogodro hoentina ho an'ny mpianakaviana kanefa na le godrogodro a nentin'olona mandehandeha reny tany an-tanamakoa zany a no nazahoany any vidianany an'io godrogodro io a dia maromaro no vidin'ilay ray mpianakaviana dia nentiny noty no hoan'ny izy mianakavy kely dia rehefa tonga tena nefany dia tonga dia hita fa misy tsy azoazo a dia nandeha nanatona ny hôpitaly soa ihany a fa tonga dia nanana indray eritreritra zany le ray mpianakaviana ndao tonga dia anatona any amin'ny hôpitaly. Ny telo tamin'ireo marary no efa nivoaka ny toeram-pitsaboana androany tolakandro. Ny telo ambiny kosa mbola manaraka fitsaboana. Andrasana ny vokatry ny fitiliana natao tamin'ireo kasinga nalaina avy tamin'ilay godrogodro tao amin'ny tokantrano izy mivady. Eo anatrihan'ny fiparitahan'ny tranga ny tarika famoizana aina sy tsy fahasalaman'olona maro amin'ny fihinanana sakafo amin'ny faritra maro amin'izao fotoan'izao. Nanambara androany ireo mpitsabo fa tokony ho avahana mazava ny fahampozinana sy ny fanapozinana ara-tsakafo isian'ny fitoniana. Ilaina ihany koa ny fanazavana ny fandraisana andraikitra sy ny fanomezana antoka avy amin'ny fitondram-panjakana. Eo anatrihan'izay Honasaina no mitatitra ny Antsipriana. Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, isan'ny naharenesana tranga ny tera-doza avy amin'ny sakafo izay namoizana aina sy niteraka tsy fahasalamana ho an'olona maro. Amin'ny fisehon-javatra toy itony, tokony avahana ny fanapozinana sy ny fahapozinana ara-tsakafo hoy ny mpitsabo. Fahapozinana ara-tsakafo aloha raha amin'ny ankapobeny a dia ozy ny teny frantsay hoe toxie infection alimentaire. Toxie zany hoe fanapozinana infection misy microbe, fanapozinana misy microbe ny toxie infection alimentaire. Zany hoe misy ireo microbe zany a mamy sakafo izay mety mamoaka poizina, mamparary ary mety hitranga hatramin'ny famonoana koa azy. Misy infection zany hoe misy germe ao, fa misy koa le tsy misy germe dia ny empoisonnement alimentaire direct. Zany hoe avy amin'ny sakafo ihany izy fa tsy le microbe na tonga azy fa tena pozina na tsipy mihitsy. Ho an'ny tranga teny Amerikasinina, fanapozinana nininana tao izany raha ny fomba fidiran'ity mpitsabo ity noho ny tsy fisian'ny temps de latence fa avy hatrany ny omby ny fahavoazana ary ny tarika fahafatesana. Nanamarina izany ihany koa ny vaovao ofisialy nivoaka ny hariva teo. Araka izany, fanapozinana na fampidirana pozina amin'ny alalan'ny sakafo natao amelezana olona noho ny seho teny Amerikasinina ny fiafaran'ny herinandro teo. Tranga efa nisy hatramin'izay fa ny anahazovana tato ato ankilany ny fahapozinana ara-tsakafo na fahasimban'ny sakafo ka niteraka fahapozinana niditra anatin'ny vatan'olombelona toy ny any amin'ny faritra hafa na izany andrasana ny valin'ny fanadihadiana ataon'ireo tompona andraikitra. Ny any tany Majanga toxie infection alimentaire sakafo ratsy fitehirizana. Raha ohatra ka tany amin'ny fividianana magasin lehibe no vidianany azy dia ratsy fitehirizana. Eo amin'ny tsy fisian'ny courant. Zany hoe rehefa tehirizina le sakafo dia misy température constante hitehirizana an'le sakafo dia tsy velona mihitsy ilay bakteria ao amin'le sakafo. Raha misy bakteria ao amin'le sakafo dia tsy velona mihitsy izy. Fa raha ohatra ka tapaka le courant niakatra ny température dia manararaotra be le bakteria mitombo sady mamoaka poizina. Mamoaka poizina izy dia mitombo izy dia avy eo mirehatra indray le jiro dia le poizina ny foroniny teo tsy levon'ny jiro fa ao foana iny. Sahala amin'ny hoe botulisme zany zavatra grave be zany. Botulisme zany amin'ny faharatsian'ny fitehirizana an'le sakafo zany. Ohatra matetika moa zany le charcuterie na le sakafo tokony mila fitandremana amin'ny fitahirizana azy nefa tsy arak'izay ny fitandremana tatao azy dia mivadika zany le sakafo. Na ny trondro ange na ny poissonnerie rehefa mielaela tsisy ny courant dia mazava ho azy mivadika maimbo zany le trondro. Na sakafo tsotra na hena mazava ho azy zany na ataontsika hoe voankazo fotsiny dia ireny zany lasa mitombo zany le toxine ny herin'le toxine asilotrika aretina ao anatin'le sakafo. Matetika moa zany le sakafo efa vohomana ela be matetika amin'ny telo vao amin'ny efatra vao miala avy any le sakafo na le ataontsika hoe fitahirizana ny sakafo iny amin'ny folo hatramin'ny 3 hariva rehefa misy fiantraikany ange zay amin'le toetran'le sakafo ampidirinao vatantsika olombelona. Tiako hatongavana zany le mayonnaise io fa betsaka ny victime an'io
ngamba ataoko hoe raha azo atao ohatra ka sy voafehy sara le izy aleo aloha sy asiana mayonnaise mihitsy. Le menaka koa zany a somary mila fitandremana dia ny datin'le sakafo hohanina koa. Fanamafisana ny fitandrimana, fanatonana toeram-pitsaboana aingana no fomba mahomby raha misy ny tranga mampiaya isoroana ny fahasarotana raha ny fanazavana. Io zany raha vao misy zavatra mampiahay dia avy hatrany dia miazakazaka. Le ka farany ty moa zany aingana be le izy dia sy azo atao hoe tsy tradrano ary ny sasany. Fa ny ankabetsahany toko sy infection alimentaire zany mandeha tsikelikely adiny 3 na adiny 4 orinan'le sakafo lasa mandoa, maloiloy te andoa, lasa mivala na lasa manavo, lasa marary andoa. Dia efa tokony ho mailo zany dia mifantany moa ny olona izay koa nge ohatra zany, izay koa nge ohatra zany. Dikan'izay zany dia efa tokony ho mailo le sakafo niarahana iny anatary zany no misy sy mety. Dia mailo avy hatrany zany manatona toeram-pitsaboana. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny CNDV teo anaty doka fohy. Aza misaraka amin'ny ary. Olo diabe, mila connecte. Olo diabe, e che finete. 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 Che finete, che finete. Yes, yes, che finete. Che finete, che finete. Yes, yes, che finete. Che finete, che finete. Yes, yes. Grâce à Netmonde 25 000 et ses 4,5 gigas, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 gigaoctets de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Yes. Ino malesa antagnan'lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malesy zany Poisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda ame parole brox ayana. Tonga soatrany ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Toerana maromaro eto Antananarivo no tsy mirehitra intsony ny jiro manazava an-dalambe noho ny fifanlanana arabola eo amin'ny commune sy ny Jirama amin'izao fotoan'izao. Taorian'ny fampiarana ny compteur prépayé lany CU amin'ny fandoavana ny vidin-jiro ny Jirama ihany koa ny volan'ny commune ho ny fanazavana ny entin'ny syndicat autonome ka lasa zarizary ny piasa amin'izao fotoan'izao. Ny antsiprian'izay. Tsy délestage no mahatonga ny tsy firetan'ny jiro maritra ao amin'ny tunnel n'Ambohida sy jiro manazava an-dalambe amina toerana maromaro eto Antananarivo fa noho ny volan'ny Jirama tsy voalohan'ny commune. Ankilany, ananan'ny commune vola ihany koa ny Jirama. Mihamafy hatrany ny ady mangatsiaka efa mihotrika ela eo anivon'ny Jirama sy ny commune Antananarivo renivohitra. Tao aorian'ny namadian'ny Jirama ny compteur prépayé ampiarina eto Antananarivo 3 volana lasa izay. Efa miatra amin'ny vahoaka n'Antananarivo sy ny piasan'ny commune ny vokadratsiny ity fifandroitana misy ao amin'ny rotonta ity hoy ny syndicat autonome androany ka tokony vahan'ny fanjakana. Izy ireo izay mametra-panontaniana ny amin'ny mety ho fisina olana amin'ny fanjakana foibe sy ny commune. Fa mifantatray fotsiny dia hoe sahirana ny piasan'ny commune amin'ny fandoavana isan'andro ny facture-ny Jirama zay tsy maintsy pehina direct fa tsy mifanala-tsonatra ny tany aloha. Dia lasa sahirana koa zahay eo anatreham-ponina Antananarivo. Inona tonga anay niteny manao hoe misy olana avy entre ny commune sy ny fanjakana foibe. Tokony mba jereva fanjakana foibe aingana zany au lieu de vola tokony anaovana reclassement na piasa, andoavana ny prise en charge amin'ny piasany amin'ny hôpitaly, ikarakarana foto-drafitrasa isan-karazany dia lany tsy maintsy andoavana foana ny volany amin'ny Jirama satria ny vahoaka n'Antananarivo tsy tay halala hoe tapaka ny jiro dia tsy mahazo copie zany fa tsy maintsy mila copie zany ny anaovana examen. Ny jiro nefa raha tapaka tsisy copie ho vitanao eo. Miteraka olana arabola eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny fisin'ity olana eo amin'ny commune sy ny Jirama ity
ka lasa tsy zarizary ny mpiasa hoy ny fanazavana. Tsy mandeha tsony ny reclassement personnel, ny intégration mpiasa, tsy mandeha tsony ny avancement. Efa teneniko teo ny momba ny prise en charge satria maniny satria be loatra ny dépense ny commune amin'ny resaka jiro. Am'izao le izy ny mahatonga le fa manina le izy ny tsy maraka satria le izy tsy tonga de hoe mivaingana milliard anankiray fa isaky ny compteur. Ny zavatra ataon'ny commune zao mampiditra 100 000 ariary amin'ny compteur anankiray fa herinandro de lany ho an'ny birao zay eto amin'ny Tsimbazaza andresako. Ary azakakina rehefa nisy fotoana tapaka ny radio ny arivo fa tsy hoe tapaka vokatra fa tapaka noho ny fatapahan-jiro. Zany le zavatra mitranga eo ny voan'ly zany hoe compteur tsirairay zay mahatonga le misy eny amin'ny arabe eny maty le jiro. Manova zavatra maro ny fahatongavan'ny Jirama ho lasa société anonyme sy ny fampiarana ny compteur prépayé. Antananarivo izao ny commune faharoa manana fifanolanana amin'ny Jirama, taoriany Fort Dauphin, izay miseho amin'ny endrika fifampitakina vola tsy voaloha avokoa. Ny vahoaka hatrany anefa no lasibatra. Miresaka Jirama zay sika fa miemitra lava ny fionana tokony natao teo amin'ny Atelier Général sy ny syndicat Jirama hitadiavana vahaolana mikasika ny herinaratra sy ny fitantanana ny orinasa fiemorana izay mampametra-panontaniana ny maro manoloana ny fahavononana many olany orinasa Jirama amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Manoloana ny olana sedrain'ny orinasa mpanjakana Jirama amin'izao fotoana, mihemotra raha-pitsindray ny fiainana tokony ho atao teo amin'ny Atelier Général sy ny syndicat-ny Jirama. Io fiainana io izay efa tokony ho natao ny alarobia tamin'ny herinandro lasa teo, saingy nahemotra ny Zoma. Noho ny tonga ny Zoma, nahemotra hatrany izany ka izao voalaza fa ho tanterana rahampitsy izao indray. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro ny amin'ny fahavononana aman'ny olana mianjady amin'ny orinasa mpanjakana ity, izay misy fiatraikany ratsy amin'ny mpanjifa, ny toe-karem-pirenena sy ny tontolon'ny fandrarana eto amintsika. Ankoatra izay, tsy mazava amin'ny mpiasa ao amin'ny Jirama izay tena lalana hombana amin'ny fanarenana ity orinasa ity, ka miteraka ahiahy lehibe eo amin'izy ireo izany ho amin'ny hoaviny sy ny asany. Tsy mazava hoe inona ny tena hevitry ny mpitondra malagasy momba ny Jirama ho ireo mpiasa, ireo mpitondra izay nanamafy hatrany fa tsy maintsy avoazina sy hatsaraina amin'ny fomba mahomby ny Jirama. Dia ivona ny 4 jona ho avy izao no hiroso amin'ny Assemblée Générale ny mpiasan'ny Jirama manerana ny nosy hitady vahaolana miaraka ho an'ny orinasa. Ka isan'ny hodiniana amin'izany ny tsy fanekenana ny fanovanana rafitra ny Jirama andrasana ny mety ho toyiny. Pejany toe-karena izay hatrany fiandrianana ara-ekônomika izay nanana amin'ny mpanjaka Ranavalona voalohany no tena ilain'ny Madagasikara amin'izao fotoana raha te handroso ara-toe-karena ho Thierry Rajona, filohan-izay manana groupement des entreprises de Madagascar teo aloha. I Madagasikara tamin'ny taonjato fa 7 raha iverenana izay isan'ny tanany aloha laharana na première puissance industrielle teto Afrika subsaharienne, saingy tsy fantatra maro zany kanefa afahana manarina ny firenena ny antsiprian'izay entin'ny Daniela Minatso. Araka ny tantara ara-toe-karena i Madagasikara, isan'ny nanana ny naizy azy aloha laharana teo amin'ny indostria na première puissance industrielle teto Afrika subsaharienne i Madagasikara tamin'ny taonjato fa 7 tamin'ny andro ny fanjakana malagasy sy ny mpanjaka Ranavalona voalohany. Taorian'izay, isika teto Madagasikara ihany koa no tanany loha laharana teo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Aiza hoe zany firenena sy ny tontolon'ny indostria amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ahoana ihany koa ny fomba hamerenana izany fahombiazana izany indray amin'izao fotoana. Tantara izay vitsipalala, saingy azo heverina ho anova ny tantaran'ny firenena ka mila ilainy tahaka raha ny fanezavana. Tamin'ny andro fanjanahantany, Madagasikara no nanana élevage na omby dia naomby tokoa teto Afrika ary naomby indrindra teto Afrika. Omby teo amin'ny 10 tapitrisa teo no nisy teto Madagasikara tamin'ny fotoana zany ary tamin'ny andro fanjanahantany no efa nafahantsika nanondrana hena, tsy vitany hoe omby fotsy fa hena, zany hoe viande transformée ary koa pona zébu. Ary Madagasikara no laharana eran'ny Afrika tamin'izany andro zany mombany ireo fanodazana transformation pont na viande transformée ireo. Donc tiana laza aminareo dia ny hoe marina fa amintsika mitendry zao lasaka terena ny ara-toe-karena. Fa ny tantara laza fa nisy fotoana Madagasikara no laharana
nytitaofringa amin'ny sehatra maro samihafa ka zay no mahatonga ny hoe tsara ho fantany izany rehetrarehetra izany a mahafahantsika manorona Madagasikara sambatra kokoa. Ankilany, isan'ny olana goavana eto amintsika ny tsy fananana ny fiandrianam-pirenena tahaka ny nanana ny mpanjaka Ranavalona voalohany. I Madagasikara izay mbola miankin-doha tanteraka amin'ny any ivelany amin'izao fotoana raha tokony hanana ny fiandrianany manokana amin'ny lafiny rehetra ho hiatrany ny fanazavana. Tokony hanana stratégie isika mba hanoe tena eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Tokony hanana stratégie isika hanoe tena eo amin'ny lafiny énergie. Tokony hanoe tena isika hanana stratégie eo amin'ny lafiny fampiantranoana gasy etc etc. Zany rehetra zany no tetikasa paikady stratégie tokony rentina satria raha hiankina foana isika amin'ny tsena eny ivelany izay marina dia marina fa ilaina dia ilaina tsy ampy zany fa tokony eritreritra fiandrianana ara-ekônomika isika. Tsehivina, mandray anjara 5.10 hatramin'ny 7.10 isanjato ny arikarena foibe ny indostria eto Madagasikara, saingy misedra olana izany ankehitriny noho ny olany herinaratra sy ny tsy fandriampahalemana miseho amin'izao fotoana. Iarovana ny harem-pirenena miantso ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra hiaraka hikaondoha amin'ny firaisamonim-pirenena mandritra ny feonabe nasionaly amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy izay ataony volana jolay ho avy izao ny firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao. Fiarah-miasa amin'ny fitondram-panjakana izay mbola tsy mahafa-po amin'izao fotoana izao ho ny fanazavana. Tadidomdoza ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary eto Madagasikara. Mahery ny 4,700 ny ala voajanahary malagasy nopotika nanomboka tamin'ny taona 5,700 raha natontanisany Global Forest Watch. Eo ihany koa ny ambana teraky ny fiovan'ny toetrandro, ny fitrandrahana harena-kibon'ny tany sy ny jony tsy voafehy ary ny lesoka eo amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny tontolo iainana. Noho ireo rehetra ireo, tsy misy ankony amin'ny vahoaka iny fotsiny ny harena eto amin'ny firenena fa ho an'ny fampandrosoana ny olombitsy fotsiny. Manoloan'izany, ny eky ny fiarahamonim-pirenena fa tokony olana hiarah-mama izay olany harem-pirenena izay. Ilaina ny fiarah-miasan'ireo firaisamonim-pirenena eran'ny nosy ary indrindra ny fiarah-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Fiarah-miasa amin'ny fitondram-panjakana izay mbola tsy mahafa-po ankehitriny, indrindra eo amin'ny lafiny fisitrahana vaovao raha ny fitaranan'izy ireo androany. Ao anatin'ilay zo ihany koa ny fahazoana totom-baovao ary tokony andetako exceptionnel ilay tsy mizara fa ny fahazoam-baovao sy ny fanomezam-baovao ny tokony fomba fiasa apetraky ny mpiatsetsa tsirairay avy indrindrandrindra ny mpitarika sy ny mpitondra fanjakana satria ireo dia nometsika fitokisana tamin'ny alalan'ny fitifidianana mba hamaly an'ireo zo fototra sy ampisiraka ny vahoaka an'ireo zo fototra izay efa nazavaiko tamin'ireo voalohany teo izay. Dia ny fomba fampisahana zo fototra voalohany dia ny fizarana ny atotam-baovao tokony ho hay ny olom-pirenena sy ny vahoaka. Mazava ho azy rehefa tsy mitovy ny atotam-pahalalana hoentina mandray fanapahan-kevitra dia mety hisy tsy fitovi-kevitra ao anatin'ilay zavatra atao dia io no mety matarika olana sy korotana matetika. Ho fampiroboroboana izay fifanakaloza-kevitra sy fifampihainoana amin'ny fitondram-panjakana izay, ho tanterahina ny 3 ka hatramin'ny 5 jolay ho avy izao ny feonam-beny nasionaly ny firaisamonim-pirenena malagasy andihany faharoa. Sehatra iray ahafahan'ireo firaisamonim-pirenena mikaondoha hiantsona ny tompon'andraikitra hitadiavam-bahaolana sy politika mahomby ho fiarovana ny harem-pirenena. Ahafahana ihany koa malamafy ny adisisika sy ny firesahana amin'ny fitondram-panjakana. Ny firaisamonim-pirenena zany izay mampiroborobo sy miaro ny fisitrahan'ny daholobe sy ny olom-pirenena ny zoa fototra izay dia ny zoa ara-tontolo iaina sy ny tombotsoa azo amin'ny fitrandrahana na ny fitatahana tsara n'ireo harena voajanahary ireo. Dia miezaka izany izay ao anatin'ireo vovonan'ny firaisamonim-pirenena malagasy ireo izay misy miantsehatra manokana amin'ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary mitondra n'izay fifanakaloza-kevitra izay miaraka amin'ny mpiatsehatra isan'ambaratongany aty amin'ny sehatra nasionaly na ny fitondram-panjakana io na ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany na ny sehatra tsy miankina
mba hiarahana mitady vahaolana amin'ireo izay mety hoambana sy fahavoazana amin'ny fitatahana ny arena voajanahary sy ny tontolo iainana eto Madagasikara. Izy mandritry fianambe nasionaly ny firahasamonim-pirenena io ihany koa ny fampahafantarana ny asa sy ny ezaka vitan'ireo firahasamonim-pirenena malagasy. Mahay mampona ny fidirana, anasana ny rehetra, olo-pirenena, sehatra tsy miankina ary ireo mpiara-momby natoka vahiny izay te handray anjara amin'ity fikaonandony nasionaly ho fiarovana ny harem-pirenena sy ny zony olo-pirenena isitraka izany. Nosakana amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo solombavambahoaka maro anisa ny code de l'artisanat naroso ny sofiratsiraka teny amin'ny anteny meram-pirenena tranga izay ambaran'ity solombavambahoaka ity ho finiavana tsy hampandroso ny sehatry ny asa tanana eto amintsika. Onona saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Nobana ny fahefanam-panatanteraka sy ireo solombavambahoaka manohana azy androany ny code de l'artisanat natolotra sofiratsiraka teny amin'ny anteny meram-pirenena. Ministera ny asa tanana mihitsy no lasa ohatran'ny sakany ao anatin'le zavatra atao mahavarina ihany satria raha nandefa observation zareo tamin'ny andron'ny tokony nandaniana ny code de l'artisanat dia nisy pejy anankidimy izay nampidirina tao anatin'ny code de l'artisanat ny zavatra notediaviny. Talohan'ny dirako tao amin'ny assemblée dia fa henoko hoe mikonikonina zareo hoe tsy olanina le code de l'artisanat. Inona moa ny anaovana cinéma dia hifidy zavatra efa fantatra fa tsy olanina. Tsy fantatro ny tena antom-pisiny izao sakatsakana izao. Za te hiteny hoe raha ohatra ka ny anarako no mampisy olana tsy izany no tokony atao olana fa ny mpanao asa tanana no tokony jerena atao lahara-pahamehana. Efa nandalovana ny dingana rehetra ary narahana ireo fanamarihana samihafa. Nentina teny amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ireo karazana sy sokajana asa tanana miisa 470 eto Madagasikara. Nanaovana fakan-kevitra regionaly sy nasionaly. Ankoatra ireo, nisy ihany koa ny conférence des bailleurs niarahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika izay nazahoana ny politique et stratégie nationale pour le développement de l'artisanat. Fa izao no sakanana izao. Raha napiditra teo amin'ny 72 millions d'euros, 7 tapitrisa tao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ny tenanay tamin'ny fotoana nandron'ny bolana ministra dia tsy maninona lasa ny kitapo-bolam-panjakana fa kosa mba mampalahelo hoe tsy misy tambiny ho an'ireto mpanao asa tanana ka nampidirina tao anatin'le cote zany hoe aleo mba hisy fonds pour le développement de l'artisanat zany hoe misy tamberibidy zany ho an'ny fanaovana asa tanana. Misy eo amin'ny 3 tapitrisa na 5 tapitrisa eo ny mpanao asa tanana. Raha tonga ny observation dia hoe tsy opportun hoy zany hoe tsy ilaina ny anaovana anazy amin'izao. Nefa amatona maromaro nangatahan'ny mpanao asa tanana io ka tiako fantatra hoe rehefa inona zany ny opportun ny fiainona ny etaetan'le vahoaka na mpanao asa tanana rehefa inona lesiny tsy opportun. Andrasana ny hoavin'ny asa tanana malagasy izay mamelona fianakaviana antapitrisany manerana ny nosy eo anatrehan'izao toe-java-misy izao. Lafomba vao hafa teto amin'ny foibeny Cool TV FM no nosafidin'ireo mpianatra ao anatin'ny sampam-piofanana secrétariat informatique eo anivon'ny sekoly tsy miankina CFPE Omega ao Mahajanga anatontosana fijidiana ao anatin'ny fandaharam-pampianarana sy fibeazana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ny safidin'ny Cool TV FM manokana izy ireo noho ny famoahana vaovao marina sy ara-potoana ho ny tompon'andraikitra nahafapony fandraisana ary nahafantatra zava-baovao maro oro mpianatra tamin'ity andro an'ity. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Nanatanteraka fijidiana teto amin'ny foibeny Cool TV FM ireo mpianatra ao anatin'ny sampam-piofanana sekretara informatique eo anivon'ny sekoly tsy miankina CFPE Omega na ny centre de formation professionnelle et entrepreneuriale ao Mahajanga androany. CFPE Omega izay toerana fampiofanana teknika arak'asa nisafidy ny fahitalavitra sy ny onjam-peo Cool TV FM manokana izy ireo noho ny famoahana vaovao marina araka ny nambarany tompon'andraikitra izay ny andraikitra ireto mpianatra ireto. Centre de formation professionnelle entrepreneuriale zany hoe CFP Omega avy any Mahajanga. Toeram-piofanana teknika arak'asa fa privé zany zay. Dia eto ny atondianay ity zany dia mitondra mpianatra manao voyage d'études
dia reto mpianatra malonanareo reto zany mpianatra manao ny secrétariat informatique eo amin'ny herintaona eo zany amin'ny fianarana dia ao anatin'ny programme-ny fianarana io zany misy an'ilay mitondra ny ankizy manao voyage d'étude dia nisafidy zay ato amin'ny Cool TV. Ny antony safidianana ny Cool TV zany dia anisan'ny télé anankiray zay moa zany manaraka ihany sy ny majanga misy dia manara-baovao dia anisan'ny télé anankiray mamoaka vaovao marina zany mitsapanay dia malina anay mihitsy ny hoe hitsidika anareo. Hoe misaotra an'Andriamanitra zany fa niona taminareo tato amin'ny Cool TV indrindra tamin'ny président zay tompon'ny société sanareo. Tena zava-dehibe aminay ilay izy. Dia ilay zavatra hitanay rehetrarehetra tao tena mbola tsy ary fahitanay angambany. Dia mankasitraka anareo rehetrarehetra dia ho an'ny ankizy le mianatra le informatika zany tena tombontsoa be ho anareo le nahatongavantsika tato nandraisan'ny zareo atsika fa tena angambany mino fa tsy olona rehetrarehetra nitafiditra ato. Tena nahafapo na za encadreur ary tena nahafapo satria misy zavatra mbola tsy hitako. Ao anatin'ny programme mpampianarana voyage d'étude na ny difibeazana izy ireo no izao tonga tety amin'ny fobe ny Cool TV FM izao na afapo ny fandraisana ho ireo mpianatra. Zavatra hitako ato amin'ny Cool TV zany dia mahafinaritra be ny fandraisana tato dia misy zavatra ilaina mahakasika fianaranay indrindra ny ato dia mahafinaritra be ny fandraisana dia makasitraka misaotra betsaka. Mahafinaritra be ny tato amin'ny Cool TV satria tsara be ny fandraisana anay ny zavatra rehetra izay naseho anay tato indrindra fa niaonanay tamin'ny président Ihajo. Manana faniriana anaraka secrétaire ato amin'ny Cool TV zany ndre androany. Mahafinaritra be ilay fandarana dia tiako zany mbo anatin'ilay équipage. Anisany mampiavaka ny toeram-pampianarana CFPE Omega ao Majanga ny fandefasana mpianatra avy any toerana anatanteraka difibeazana eto Antananarivo izay nanampy ireo mpianatra ampitombo ny traikefa ananany hoy ny fahanazavany ireo mpianatra. Lafomba hafa vokatra maro avy amin'ny distrika misa 7 mandrafitra amin'ny faritra Sofia no Aranta mandritra ny festival Donabe andian'ny fahatelo izay finiavany mpikarakara ny mesihatra ireo vokatra any an-toerana izay no nanosika ny tambazotra iasa Madagasikara anohana ny hetsika ankoatra ny hetsika ara-kolontsaina efa nazatra isy foara ihany koa amin'ny taona ity. Voamaina vokatra avy anaty rano arinan-kibony tany vary omby tongolo sy ny sisa no ahafantarana ny faritra Sofia haranty ao amin'ny foarany festival Donabe andian'ny fahatelo avokoa izy ireo ankoatra ny kolontsaina efa nahazatra tamin'ny andian'ny voalohany sy faharoa. Anatin'io festival io anomezan-danja ny siam-piarina sy ny zavatra misy any amin'ny région Sofia. Izay natonga anay nanana initiative hoe asiana foara ilay izy satria mba hamoahana ny siam-piarina misy any sy ny vokatra misy any. Dia matetika moa antsika hoe culture traditionnelle foana matetika mazatra antsika fa ao koa zany ho asongadina ny culture vivante satria manan-karena kolontsaina faritra Sofia maro jeune manana fahaizana sy famorona dia ho hitatsika ao koa zany satria omena sehatra koa zany tanora amin'izay festival Donabe 3e édition zay. Ambom-pionany maro avy amin'ny lafivalon'ny nosy ity hetsika ity ka ezahina irindra tsara ny fandraisana vahiny, ny fahadiovana, ny filaminana ary ny hetsika rehetra. Antsio zany anisan'ny lalana zay andalovana ohatra hoe avy any atsimo anao any avaratra dia tsy maintsy mandalo eo ny faneman'olona maro be zay natao hoe ifandonan'olona maro be zay natao izy hoe festival Donabe zay itrahofan'olona maro ifaneman'olona maro ao no mety ny ahitan'olona hoe fihavanana ahitan'olona havana ataon'olo fifaliana fafinaretina maro dia maro ny dian'ny jeune ny dian'olo lehibe ny azahana zany nampidirina anatiny dia eo koa moa zany misy jeune rehetrarehetra zay manan-talenta ao amin'ny tanàna ao ny azahana nampidirina daholo na ny au niveau ny chapiteau ny estrade ny siono tena hoe ny azahana ny havana ataontsika zavatra tsara zay amin'ity 3e édition ty. Ho tontosaina ao Antsy ny 4 ka hatramin'ny 7 Jolay ho avy zao ny festival Donabe andian'ny fahatelo. Mpanona ofisialy ny hetsika ny tambazotra iasy Madagasikara ity farany izay nilaza fanoho ny fanomezana sehatra ireo talenta sy vokatry ny faritra no nanosika azy ireo hanampy ny mpikarakara.
dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanaraka izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitso indray tombo kilasy tombo vavy veloma tomboka. Poisson vovô mampatanjaka. Brox vous a présenté Ny Vava. Fetim-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté Ny Vava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge. Une étape de rêve à Madagascar. Vous a présenté Ny Vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.